miarabantsika tsirairay avy dia misaotra trano mampiatrano ny fandaharantsika izay tsy fotsika ny tokantrano tsirairay avy ny fandaharantsika izay antsoina hoe izany nanontany araka izany anarana izany dia sady tsisy nanontany ny tsisy naka-hevitra fa tonga dia mitsabaka fotsiny tsy lera ny fiaina tokantranonareo ny fiaram-piarahamonina ny fiainan'ny firenena mitsabaka tsy akera ny fiainan'ny olona tsirairay avy izao fandaharan'izao fandarana manokana izay rahanao amin'ny vanesa manoka dia tsisa fa ilay tovovavy iray mitady fahavalo isan'andro atao amin'ity compte ity satria izy koa indray andro any mba te hiteny hoe mpanenjika fara nitirazy foana ny anay azenjehana fa mbola lavitra ny kapako tovovavy anankiray koa izay nanao ny fomba rehetra mba ho présentatrice télé tamin'ny fony izy mbola tsy manja inona ny télé tsy efa nalehany fa ny ankabeazany CV izay napetrany tany amin'ny télé ohatra apetraka any amin'ny Dream inona ny CV anay dia efa maninona ny CV anay tonga ary amin'ny mpivarotra raha manona karianala mahitsy ary rehefa tsy mety aminareo ny CV anay misy numéro téléphone amin'io CV io dia avereny contacter zay dia hoe alaivo aty CV anay fa tsy ilainay nareo satria io CV io aloha natongavany to dia sady nanao impression zay nanao rehetrarehetra zay vao tonga tany aminareo io CV ka rehefa tsy ilainareo CV anay dia aza omena mpivarotra raha manonaka fa contacter zay fa ilainay ny CV anay fa amin'izao izy akory tsy hoe efa lasa manja fa efa nikotrana izy dia rehefa misy télé mitady tsy andray anazy dia raha onany fotsinotsotro izao izy koa manala olona be ao amin'ny fanjakana mpiasa-mpanjakana ny ankabeazany dadatoany mpiasa-mpanjakana amin'ny rava amin'ny telo amin'ny ray atoandro ny dadatoanay efa mampiady akoho ary ambatoroka ny sasana ao amin'ny baliny eo forme amin'ny Colbert amin'ny ray atoandro nefa hono ry zareo mirava amin'ny telo dia ry zareo ny karama ny feno izany hoe karamaina tsy manao ininona izany ry zareo reo dia izay eto nefa mihina fatana aiza moa izay ny tsy hanao antaresy dia nareo mpiasa-mpanjakana tsy manao inina nefa karamainareo areo mahatonga ny tanora mora tarisinareo amin'ny antaresy nareo tsy manao inina nefa mandray karama feno isam-bolana atoka kosa nareo fa misy mpiasa-mpanjakana tena miasa tena matahotra an'Andriamanitra reny matetika zareo tsy dia manam-bola be matetika zareo tena hoe mionona amin'ny karamany fa ilay mpiasa-mpanjakana sasany efa amin'ny karama normal mbola manao tsolotra mbola zara fa miasa maka casier judiciaire fangaty raha vita hoe efa misy prix efa misy tarifa hoe raha tianao vita afaka adiny ray dia zao vola aloha raha tianao vita afaka adiny roa dia zao vola aloha izany nanaovanareo ny firenena eny tsy omeko tsiny nareo satria mpitondra nareo ary mohatra niny ko ahoana moa nareo tsy hanao an'izany lava be zany fa hiditra ny fandaharana amin'izay zany tsika ny fandaharantsika androany izany nanontany dia hitsabaka tsy akera indray ny raharaha antaresy izay efa nitsabahantsika ka nananantsika fahavalo maro dia maro fa inona moa ny raha itsika an'izany fa ngaro miantoka ny hofatrantsika na hoe mega ampiasaintsika tsy maintsy mitentsika na tsisy nanontany azany ka hosolo ny placement produit androany dia capture d'écran aloha ny anomboako anareo anazy le tena tianareo indrindra fanirintsoa Sidonie Vanessa manonga le petakorona mofo siramamy ato fa hono ny oronareo en suspension sa mitingitingina sa miantona fotsiny ny orona normalement dia mipetaka daholo fa raha ohatra koa ny onareo tsy mipetaka dia manasa anareo anantona mpisabo asa FB anao atsemboanao ny lankalaroetsareo amin'ny vava 6.virgule officiellement sy officieusement ny vava dia ny ao anatin'ny vava dia incisive canine molaire palais langue fa raha toy ny vavanao ka hoe point sy virgule ny ao anatiny dia tsy labouche tsony anarany fa signe de ponctuation ny vava efa tataka ohatry ny sahafa ny orona ohatry ny ballerine rovitra mba précision tsara kosa le izy hoe ballerine destroy vrai de marque qualité marque Louis Victor made in Betroka Atsimo izay kosa no mba tokony précisena tsy mba mitsara tena no anitenenana olo izay tsy nanao juge sady tsy nanao avocat tsy nanao droit tsy mahay mitsara impoli rehefa miteny dia ohatrany hoe misy omby lahy manenjika avy aoriana amin'ilay TLS tsy omby lahy le izy fa omby transgenre converti en non binaire aoka kosa mba précisena le izy fa marina hoe tehaka zay aminareo fa mba atao feno ilay information vao misy zavatra kely mikasika ny gasy tia mada dia iny fa voaloha laharana ny aneso gasy te iso fa tapaizana ka raha tsy resaka gasy dia inona ny tianareo resako sa iresaka inona saponification afroana savony zany ny tianareo resako raha tsy resaka gasy dia iresaka inona iresaka sinoa iresaka karana raha ohatra hoe iresaka sinoatsika ohatra hoe voaitsika any amin'ny Chine zany masony zao tontolo zao any Chine ho misy an'izay razoky izay hoe Robert Lloyd ny anarany dia nanao bizina rongony razoky dia tratrany kely maso any amin'ny kely maso koa moa tsy mahay mihaino tratrany kely maso tany zany dia to dia tratrany peine de mort any amintsika izy raha ohatr'izay izy zany dia mbola hoe dorana le rongony dia miara-dizina daholo ny firenena ray manontolo fa tany Chine tonga dia hoe anga misangy aminao zany rehefa manao ny tsy mety ianao reto mpanao mpitondra fanjakana manao ny ataony amin'ny fanjakana reo raha ohatra ka hoe alefa any Chine reo sazinany reo tsy vita amin'ny peine de mort mahazo anareo menakavy fa nareo menakavy sady efa voa amin'ny peine de mort efa maty tsara iny nareo averin'ny zareo fongorana asainy miady tany sy manetsa vary nataovy moa iantarakotomavo feiny faly amin'ny fahavoazan'ny gasy mitovy amin'ny tsikitsika taminareo mbola tsy vody avereno aminay kely hoe inona avy ny teneninareo taminay vendrana tsy nahita fianarana
ny vola tediavinareo mandritra ny ray volana alainay matory fotsiny eo ampandrina ao anatin'ny ray andro nareo olona tsy mivoatra tsy te hiadana inona tsy efa niteneninareo anay voa amin'izay nareo vao hoe ny resy tsy obiana ny antaresy tsy akoraina tsy misy manakora anareo hoe raha tsy nanadroadro anay nareo manao nareo tsy malala maty dia rehefa un jour 23 any amin'izay zay vao hoe mba moramora ihany zay efa niteny anareo fa tsy hoe tsy niteny akory olona firy no nivarotra ny fananany anaovana ny antaresy olona firy satria nareo miteny ho anareo dia moramora zany $50 zany nareo miteny hoe sisa posy ny ampiasainy fa ny olona tsy sisa posy ny ampiasainy satria matoky anareo izy satria nareo sady artiste nareo pasteur nareo influenceur zany hoe matoky anareo izy zany nareo ny jereny satria nareo ny fitaratra ny dia ry zareo ny anareo sisa posy ny ampiasaina fa nen'ireo olo reo nivarotra fananana izy nanao an'io zavatra io dia zay miteny anareo zay ahatroatroanareo rehefa miteny amin'izay zay hoe zay nga tsy efa niteny zao vao mody mipitrapitra mampalahelo eo daholo tozo andriantsehany fa intsika manaraka aza mifaly fahavoazan'ny afaka iananana ny lavalava le izy fa eto ambala hoe olona mpivavaka ianao dia oka tsy hamelimely olona no atao eto amin'ny FB eto nareo tsy na rehefa lasa mpivavaka dia lasa bête nareo rehefa lasa mpivavaka zany hoe tsisy ninaresahanareo tsony fa tsy taberina kely dia ny tranon'ilay fionana dia na misy olona manao nefa olona manao tsy mety ary dia tsy teneninareo satria nareo ohatra ireny mpivarotra glasy ireny miandry gemme amin'ny olona sisy nareo andana aloha vakio kely ohatry ny ahoana zany sarkasma ny Eliza ohatry ny ahoana nanadroadrony Eli any mpamina ny bala rehefa tsy namaly vavaka ny Andriamanitra bala dia izy Eli mantsy anazy hoe mitenena mafimafy fa mety tsy any mety matory ny Andriamanitra reo na lasa nandeha vacances na nanao siesta na mety eny amin'ny plage any tany eo ny Eliza ohatry ny ahoana zany sarkasma zany fa nareo manana mode d'emploi mpivavaka amin'izao 2021 zao hoe mila safosafona rehefa misy tsy mety dia mila safosafona fa tsy tenenina le mpivavaka nareo zay zany mety aminareo dia mivarotra glasy satria ireny le tena tian'ny olona le aton'ny olona foana fa le mpivavaka le amin'izao zany tsy dia tian'ny olona tsony le mpivavaka le tena hoe miteny ohatran'izao tsy tian'ny olona tsony fa ny tianareo le hoe safosafony reny isaky miteny reny ny tianareo ozy anao hoe efa mafy ny mahazo an'ilay malagasy mijoboka justement satria mafy ny mahazo malagasy mijoboka mahatonga ny midradradratra isanandro itenenina tsotra nareo tsy mihany dia atao sarkasma le izy ngamany dia zay vao mipakany amin'ny fonareo fa raha ohatra hoe mbola tsy ampy anareo moa zany le izy dia ataonay ohatra ny fiteniny Eli hoe andramo ihany aloha andana indray aloha ary vola raha mbola misy ary io indray zay eto zany miandro fotsiny raha ohatra hoe mila mouchoir dia zay eto afaka manome mouchoir zay avy eo ko satria moa zany ontsika sady tsy nahita fianarana ny tersaina tsy multimilliardaire ohatry ny jeune entrepreneur dia very zareo fa hoe tsy mahay mamaky teny zava-doza nefa fa mahay mamaky teny tsika ary manana accès amin'ny internet hitantsika atao amin'ny internet daholo ny zavatra rehetra amin'izao 2021 zao na ninana an'ilay mofo 5 sazandrany roa an Jesosy le 5 arivo ary afaka tediavinao ato ny anarany fa ny hitantsika androany aloha zany dia ny hitosita anankiray hito antsoina hoe Roskam-Nojor na ny anarana izy ohatry ny hoe Rahalan Nebokadnesara zany dia hito site hito aloha fa miozongozona be hito site hito dia site gouvernemental russe site officiel any gouvernement any Russie izy io karazana gendarme russe d'internet hitanareo eto ambany eto gendarme russe d'internet io rehefa misy restriction appliqué amin'ny Russie rehefa misy hoe blacklisté ny activité anankiray zany hoe suspendu na hoe tsy maintsy mbola ho amarin'ny zareo tsara dia affiché atao amin'ity site gouvernemental ity ny fanontaniana dia hoe atao anatin'ity site ity ve blacklisté atao anatin'ity site ity ve zao le hoe iza moa ny anaran'le an'iny le hoe nyresy tsy obiana ny antaresy tsy akoraina ato ve ny anaran'ny razoky dia donc jerentsika hitra atao amin'ity site ity amin'izay hito zany le site ny Rahalan Nebokadnesara aza mikorapaka aoka ho tony nous sommes le plus fort aza matahotra fa afaka vadintsika teny vazaha ito site ito dia fantaritsika amin'izay hoe blacklisté atao amin'ity site gouvernemental russe ity ve ingay iantatsiresy chercher point anina koa ary tena atao teny tsy fantatra ohatr'izao foana tamin'ny 11/06/2020 izy nefa niakatra tribunaly 15/12/2020 izy niakatra tribunaly anankiray tato koa izy 22/12/2020 niakatra tribunaly ny article anaovana recours anazy dia ny article 15 tsy idirantsika lalina io fa reo zany no tsy voafehany to amin'ny internet teto ihany ny olona tsy nianatra no nahita an'ity site anankiray ity tamin'ny teny anglais le izy le article dia avadiko aminareo amin'ny teny gasy le izy io zany ohatra hoe ny ato zao le site ny gouvernement le mamoaka an'le restriction dia ity kalofa manjavona ity site anankiray ity indray
dia manao karazana manao recours ohatrany hoe miala nenina amin'ireo site efa bloqué efa blacklisté zany dia miala nenina izy hoe mba avereno rangaly site fa misy vahoaka malagasy anatapitrisany efa ny sarabady mihitsy any Madagasikara any misy artista tena efa hoe nafony mihitsy no firana fa nalohany ny sandosandoka an'itony volan'olona itony dia mba avereno rangaly sitin'ilay olona fa mijaly ilay vahoaka anatapitrisany dia tedavitsika ato hoe efa nanao efa aseho an'ity site ity hoe atao anatin'ity Inga Antares misy 13 izy ato itony sitiny Antares Trade mazava ho azy zany fa blacklisté le dala dia niakatra tao amin'ny tribunalin'ny district nananananana ny datin'ny blocage dia tamin'ny 6/07/2021 6 juillet 2021 zany hoe omaly izy zany vao nanao annonce hoe nisy polisy tonga hono tao amin'ny tranony zareo dia natratrarana basy sy volamena 370 kilao anefany efa blacklisté izy tany amin'ny volana juillet tany ny gouvernement hitantsika teo hoe efa tato amin'ny ezany soriako to 11/06/2020 15 décembre 2020 22 décembre 2020 efa tao izy ny blacklisté dia ty organisation ty amin'izay zany nanao recours zany dia tsy nandraisiny tolona tsy masina ny tany razana efa nanomboka teo amin'ny ana teto izy zany hoe 27 janvier 2021 zany mbola nitsapatsapa vodina koa sao dia mba ho efa atody fa mbola tsy tavoaka le dala mbola tsy masina ny tany razana hatr'izao 6 juillet 2021 efa blacklisté fa i rangahy Alexovitch Soberski Vodka-Son Citron omaly vao nilaza taminareo mianakavy hoe misy polisy misava ny tranonay afeno daholo ny rongony ny fehany zany dia zao efa blacklisté Antares tamin'ny 2020 efa ny blacklisté ny gendarme ny internet efa ny blacklisté ny site gouvernemental ny russe Antares tamin'ny 2020 efa nanao recours ny organisation fa mbola blacklisté izy hatramin'izao dia ozy izy moa Alexovitch Vodka-Son Citron hoe tamin'ny vendredi 13 alina ny alina vendredi 13 no tonga tao amin'ny zareo ny gendarme d'internet nefa ny gendarme d'internet efa tonga tany amin'ny zareo ny 2020 11/06/2020 efa blacklisté zareo kasakasakao mety mbola hisokatra io site io rapitso possible mahita solution zareo ohatra hoe ovanany amin'ny pays hafa ny serveur ny activité satria zao izy mbola any Russie dia ovanany amin'ny pays hafa zany io activité io dia mety hisokatra izy fa rehefa misokatra izy tsy midika hoe légal izy midika an'izay fa satria rehefa tonga any amin'ny pays hafa izy dia mbola misy loi ndray koa io pays io loi en commerce sy ny sisa tsy midika hoe efa misokatra izy midika an'izay efa ara-dalàna tsy midika zany hoe efa ara-dalàna ka ny conseillako manokana dia hoe raha misokatra izy rapitso dia alaivo ny vola tonga dia alaivo aingana ny vola mety hoe tsy resy lahatra nareo fa ho anahy manokana raha nanao an'ilay izy rehefa aka vola ny fond propre ako no alaiko zany hoe le tena vola napetrako tao no alaiko satria ny tombony azoko tao dia tsy volako fa volan'ny renouveau adhérent dia rehefa maka vola ka alaiko daholo ny volako dia mikatso minafatiny ry zareo aty ambany aty nga afaka aka vola ntsony fa zany hoe nareo moa asakasakareo sy ny conscience nareo sy nareo efa nianatra moa sarotra be ny hanoro anareo an'izany fa asakasakareo fa zay fa ainsi s'achève notre émission velom